Ankalaza ny herinandro ny fandrefasantany i Madagasikara. Androany ary dia nambara tamin'ny fomba ofisialy ny programa entina namariana izany fankalazana izany izay ataony fa 20 ka hatramin'ny 22 ny volana Aogositra ho avy izao. Ny ministera-panjakana misahana nitetika asan'ny filoha ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana no miay ity hetsika fampiratiana ity. Manana ny anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fandrefesantany. Ny vondrona androany teny amin'ny lohapavian-Antaninarenina ireo tompon'andraikitra sy ireo mpietsehatra ao anatin'ny resaka fandrefesantany na ny topografia nentina ny manana ny fankalazana ny herinandro fandrefesantany ataony 20 ka hatramin'ny 22 volana Aogositra ho avy izao ao amin'ny Hôtel de Ville Analakely. Raha ny fanazavana dia manana anjara biriky lehibe amin'ny fampandrosoana amin'ireo fototra-avitrasa sy ny fananantany ny resaka fananantany. Fandrefesantany dia ilena tokoa ary fandrefesantany io dia anisany vahaolana amin'ny aditany raha tsy tenatsika fa misy izany fanitsika ny borna anankiroa fa atreloko ato zany ny ordre des géomètres experts angamba afaka iresaka amin'ireo amin'ny discipline koa hoana zany fandrefesantany zany fa tsy diriko loatra fa nentin'ny fandrefesantany dia ilena tokoa tsy ato fotsiny amin'ny resaka ady fa hitondra ny fampandrosoana ary itsorona ito anty hetsika ny herinandro ny topografie izay iarahana amin'ny association géotopo international ty dia mazava ho azy fa ambany fiahin'ny ministère mpanjakana ka mijorito zany ny sambanana fandrefesantany izay misoto tena ny ministère mpanjakana mitondra ny anjara biriky nampafantatra ny vahoaka zany ahoana zany fandrefesantany zany ito misehatra amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena. Marina fa tsy miara-dia amin'ireo tokony eo anivon'ny sampana fananantany ireo mpiasa eo anivon'ny fandrefesantany na ny service topografika ho azy ireo dia mitoetrany ny asa sahan'izy ireo andavanandro.